mendrika hoterana mandrakizay ny voninahitra tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao androan'izay idera dia mendrika idera sy mihaja sandratra intananay ho anao mba ho voninahitrao mendrika idera sy mihaja sandratra intananay ho anao mba ho voninahitrao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsisy toanao fa tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tompo zany fiderana vokatrikotrany atsika rehetra miaraka hira hoe mendrika idera sy mihaja sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitrao mendrika idera sy mihaja sandratra ny tananay sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitrao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao ambara hoe tsisy toanao tsisy toanao tsara anao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha io andriamanitra mendrika ny dera mandrakizay ianao ara sandratray zao iro zao hiderana ianao mendrika idera ireo amin'ny florety zany ito zany mihaja asandrato ny tananao sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitrao mendrika idera sy hiaza sandratray ny tananay ho anao voninahitra magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao magaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao magaga tsara tsisy mitovy magaga tsika ry ilazy eo mivavatsika hoe andriamanitra tsy misy toanao andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao tsy misy azo arina aminao na inona na inona na iza tsy misy ohatranao mandrakizay andriamanitra
Alléluia. Falmeraba sika ndray raha lasana bavy mbola tafaona eto ndray nomena Andriamanitra tombosoa indray tsika amty fotoana mahafinaritra ty. Voalohany de misaotra an'Andriamanitra ny tenako akasitrahana hatrany izy satria mbola nosafidindray isika hiaraka eto ndray androany. Hiaraka izarana ny teniny, hiaraka itahena amin'ny alalan'ny teniny, hiaraka ho ambiny ny falifaly obe tsika androany. Ary faharoa manaraka an'izany dia omeko aza ny raiko ara-pinoana dia dokotera Rina Mivady zany mbola manome fatokisana andray nanome asehatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ny ministera SCI nampitondrain'Andriamanitra an'izy ireo. Voninahitra de an Jesosy rery ihany. Mihina fa amity androandro ty amadika ny fiainanao Andriamanitra, amadika ny fiainanao Andriamanitra. Ny lohatenitsika moa amty live androany ty dia ny hoe fiobiana sy fanafahana. Fiobiana sy fanafahana. Ioba amin'Andriamanitra anao raha lasana bavy. Ioby anao amty farafaran'ty volany ty. Ary indrindrandrindra androany arivo mioby anao, mandizy anao, miravoravo anao amin'Andriamanitra. Satria isy fanafana mahagaga amin'ny fiainanao androany. Isy fanafana ho yao amin'ny fiainanao. Be dia be ny zavatra mila afana amin'ny fiainantsika mba ho taom-baovao, fiainana vaovao, fifaliana vaovao, hientrika vaovao tsika amin'ny taona vaovao io raha lasana bavy. Ka noho izany dia partageo ty live ty. Mba sy za ihany, mba tsy ianao ihany no ahafahan'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'ny partagesika dia ho be dia be ny olona ho ahafahan'Andriamanitra. Ho be dia be ny ho ravo hiaraka amintsika, hifaly hiaraka amintsika raha lasana bavy. Ka mialohan'ny anohiza sika ny fotoana satria isy vavaka mahery vaika eto androany ho asy ho anao, ho any akonanao. Isy vavaka spesialy ho anao androany. Spesialy mpanafana, spesialy mpananganana, spesialy mpanavotana. Androany raha lasana bavy dia anovany tantaranao amin'ny 2022 Andriamanitra. Hoy izy za teo hoe partage hoe atsoy ny havany, atsoy ny fianakaviany. Andao hivavaka sika amin'izao fotoana zao. Fa mialosika hivavaka dia andao hamaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo. Salamo 98 vakisika amin'ny andininy faefatra sany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an Jehovah ary tany rehetra. Velominy oby ka mihira makalaza an Jehovah amin'ny lokanga. Dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana. Amin'ny trompetra sy ny fisofana ny anjomara. Ka mioby eo anatrehany Jehovah mpanjaka. Halleluja. Andao sika iobe. Andao sika kalaza an'Andriamanitra. Andao sika isotra anazy. Amin'ny fiobiana, amin'ny fifaliana, amin'ny firavona. Andao sika tena hiantsoantso ny anarany eto androany. Ny heriny eto ny fanatrehana mahagaga raha lasana bavy. Fa ny zava mahagaga Andriamanitra amin'izany fiobiana ny anarany zany. Amin'izany fiobiana fakalazana ny asany, fakalazana ny falebiazany. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana zao. Sandrato ny feotsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia mioby ho anao zay androany. Faly, ravoravo ny fonainy amin'ity fotoana androany ty indray. Misaotra Tompo satria nisafidinao indray ty fotoana ty ho anay. Safidinao indray zahay anehoanao ny voninahitra indray. Eny Tompo mifaly zahay noho ny fahasoavanao indray irosaka androany. Jesosy eto say dia tianay mihitsy. Tena aneo ny herinao anao androany. Fanatrehanao mahery vaika. Mihoatra nefa hitanay Andriamanitra. Eny fitarina mahagaga ataon'ny fananao masina. Eny ampiteneno ny vavako Andriamanitra. Ampiteneno ny vavan'ny mpanomponao rehetra eto androany. Aoka ho fenonao hery, ositra mahagaga ny zanakao tsirairay. Tompo atsoy ny olona anao amin'izao fotoana zao zay ho safidinao, ho tahinao, ho ambininao, anehoanao voninahitra ao amin'ny alalan'ity live sy vavaka sy fanatrehanao mahery vaika ty. Jesosy fantatray ary tsy miafina aminao fa izahay dia misy tsy mety ataonay isan'andro isa minitra. Jesosy malala indrindrandrindra moa zany ianao mahafantatra anany tsy fantatray ary.
eny tsy mety nataonay rehetra, ny fahadisoanay rehetra, ny elika nataonay dia eto amin'ny zorony banga Andriamanitra ho anay tsirairay. Ary mina fa manandra-peo ny zanakao amin'izao fotoana zao mijoro ho anay tsirairay. Tompo a, mamindrafo aminay, manaiky zay fa nisy elika vitanay, manaiky zay fa nisy fahadisoana vitanay, fa zao kosa Tompo a, manaiky zahay manatona anao. Iza no atononay mo Andriamanitra, enao ihany lay mpamela eliky, enao ihany lay mpamindrafo, enao ihany lay mpanadio. Hoy izy ny teninao hoe ny ràn Jesosy no manadio anareo. Miantsoantso an'izany zay Andriamanitra, aoka androsaka ny ràn Jesosy ndray, ny heriny hanadio anay indray satria izy ny teninao zany elika izany no tsy ahitanay ny tavan'Andriamanitra. Jesosy malala esoro aminay ny elika iretraretra. Eny isaky-tsao Andriamanitra ny fahotany zanakao tsirairay ahita ny tavanao zay amin'ity vavaky ty, amin'ty alina ty. Eny Andriamanitra ahita ny voninahitra ao zahay androany, ahita valimbavaka zay androany amin'ny anara maherinao Jesosy nanaovako zany vavaky zany. Hoy izy ny teninao Andriamanitra hoe ny teninao dia ambony ny anarana rehetra, ny anaran Jesosy dia ambony ny anarana rehetra. Eto amanona ny teninao amin'izao fotoana zao, eny teninao dia fonosy ny anaran Jesosy. Eny manona ninina karazana blokazy amin'ty androandroany ty, afafy ny fahavala amin'ny zanak'Andriamanitra, izay zanak'Andriamanitra ho tahiny androany, izay zanak'Andriamanitra ho vain'Andriamanitra ny tantarany. Amin'ny anaran Jesosy ravako zany blokazy zany, tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny zanak'Andriamanitra. Tononoka amin'izao fotoana zao, ary mahery vaika noho ny herin'Andriamanitra, fanafana mahagaga, hery mahagaga, fanavotana mahagaga amin'ny anaran Jesosy. Indrindrandrindra fiobina, fifaliana mahagaga ho an'ny zanak'Andriamanitra izay manaraka an'izao live zao. Halleluja, amen, amen. Hoy izy za teo ny titre an'ity live ty dia hoe fiobina sy fanafana. Tena manomboka zao segonda itenenako zao anao raha lasanabavy dia manomboa anao, mifaly mihoatra ny omaly, mifaly mihoatra ny le rehefa lasa teo. Manomboa anao mioby midera ny Andriamanitra io, manomboa anao mioby amin'ny dihy, manomboa anao mioby amin'ny hira, manomboa anao mioby amin'ny tsikitsika anaty amin'ny ara-panahiny sy amin'ny endrika. Manomboa anao satria idikan'izany raha lasanabavy, efa misy fanafana miandry anao, efa misy fanambinana miandry anao, efa misy famatsiana miandry anao io. Anova ny tantaranao Andriamanitra, anova ny fiainanao Andriamanitra raha lasanabavy amin'ty androandroany ty, ary amin'ny 2022 izay tsy ho elatsony ianao dia isy fahagagana iseoka. Andao sika ioby andao sika ary zao andia mihitsy amin'izao fotoana zao iaraka andia amin'ty fiderana mahery vaika ty. Manaova tsemboky, manaova tena zay afaka ao, zay fahaizanao rehetrarehetra misy ataovana amin'ny dira lasanabavy ho voninahitra an'Andriamanitra. Andao ary
efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra hiadana anao, efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao. Fapanesa anao, panesa anao, panesa anao manomboka izao. Fapanesa anao e, panesa anao, fapanesa anao manomboka izao. Fapanesa anao, panesa anao, panesa anao manomboka izao. Fapanesa anao e, panesa anao, fapanesa anao manomboka izao. Pandesa we, pandesa we, pandesa we, pandesa we, pandesa we, pandesa we, pandesa we. Aza misentina mitomany, ny devoly tsy maintsy amany, fitahina manaraka anao an-trano, fanesena tsy mety ilany. Aza misentina mitomany, ny devoly tsy maintsy amany, fitahina manaraka anao an-trano, fanesena tsy mety ilany. Fapanesa anao, panesa anao, panesa anao manomboka izao. Fapanesa anao e, panesa anao, fapanesa anao manomboka izao. Fapanesa anao, panesa anao, panesa anao manomboka izao. Fapanesa anao e, panesa anao, fapanesa anao manomboka izao. Fapanesa anao, panesa anao, panesa anao manomboka izao. Fapanesa anao e, panesa anao, fapanesa anao manomboka izao. Alleluia. Tena tsara ny tompitsika ary zahay taty aloha dia nandihy be fa mino koa fa nandihy mafy mihitsy ianao io ary tsemboka mihitsy zasy ianao tandroany dia za moa miteny an'ity foana tsemboka mihitsy ny fahavalo anenjika ianao fa tsy atratranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha lasana bavy andray ny volana janvier tsika zay volana vaovao, mila fanafana atsika, mila miova ny endrika atsika, mila tsy tahaka ny 2021 intsonitsika fa olom-baovao, fiainana vaovao, harem-baovao, fisainana vaovao. Vitan'Andriamanitra ny hanovan'izany amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Hoy izy zao hoe amin'ity androany ity dia misy fotoana nomeny tompo anao hanovana ny fiainanao. Raha lasana bavy araka ny efa niteneniko teo tamin'ny voalohany hoe ny titre n'ity live ity androany dia fiobiana sy fanafana. Alohan'ny fanafana dia tsika mila mioby an'Andriamanitra. Alohanao andraisana izany arena sy voninahitra fitahina avy amin'Andriamanitra zany zay tsy voavidim-bola dia mioby ianao, mandizy ianao, asio tena fifalinana anatinao any atranatrana. Endra lasana bavy isy mpanompon'Andriamanitra eto ivavako atsika, hitondra teny ho atsika fa alohan'izany dia amaky tenin'Andriamanitra. Raha lasana bavy ny olona amin'ity desambra ty izao tontolo zao dia mandio an'izao tontolo zao izy, manomana fety fifaliana ho an'ny finoana izy fa ho asy ho anao zanak'Andriamanitra kosa manentana anao manentana anao mandihiza ho an'i Jehovah, mandihiza ho an'ny Andriamanitsika, obio izy ampifaliana amin'ny tena tsara indrindra misy ny anaovana azy amin'ity farafaran'ny volana desambra ty raha lasana bavy. Mety mahita ianao hoe misy organisation ohatrany hoe tsara zany ny ataon'izao tontolo zao,
mety misy karazana limiera mozika be debe, mety ny anao mety sy tahaka an'izany, fa hoy izy zao hoe miobia sotro zao fotsy amin'Andriamanitra, na de radio kely na de telefona na ny feonao ary mandio ho an' Jehovah sotro zao fa aneo zava mahagaga Andriamanitra, aneo fahagagana, anova ny fiainanao mihitsy Andriamanitra. Ary zany misy ty androany ty fanovana ny fiainanao, ivavaka ho anao eto ny mpanompon'Andriamanitra izay atsoika eto amin'izao fotoana zao ary ampaherenao eto izy. Ka mialohan'izany dia hoy izy ny ten'Andriamanitra atamin'ny Salamo 149 fakisika 1 hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mirafiram-baovao ho an' Jehovah, ny fiderana azy eo amin'ny fiangona ny olona masina. Aoka ny Israely ifaly amin'ny mpanao azy, aoka ifinaritra amin'ny mpanjakany ny zanak'izy io. Aoka idera ny anarany amin'ny dizy sy akalaza azy amin'ny aponga tapaka sy ny lokanka, fa sitraky Jehova ny olona. Ravany famonjena ny mpandefitry, aoka ny olona masina ifaly amin'ny voninahitry, aoka ioby tsara eo ampandriany izy. Raha lasana bavy anazava kely amintsika eo ny mpanompon'Andriamanitra angamba raha sy diso hitondra fampaherezanao antsika eo fa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa sitraky Jehova ny olona, ravany famonjena ny mpandefitry. Andravaka famonjena ho antsika Andriamanitra androany, miomana ianao fa isy famonjena ho anao androany. Zany ny olona tia mioby an'Andriamanitra, ravan'Andriamanitra famonjena. Io famonjena io tsy nibangoin'Andriamanitra hoe zavatra anankiray, famonjena amin'izay famonjena ilainao. Ka etsika manasa ny mpanompon'Andriamanitra, manasa anao tompoko mpanompon'Andriamanitra evangelika mahery vaika de rahalahy Erika zany hitondra herin'Andriamanitra eto amintsika tsirairay miomana ianao. Manasa tompoko. Alleluia. Makasitraka indrindra tompoko napiditra anao anatin'izao fotoana izao ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana rehetra, ny amin'ny voninahitra zay naposany amintsika tsiraray avy, ary indrindra ny amin'izao androndroany zao mbola tratra nyty volana Desambra ity zay tena hoe volana fiobiana. Ary mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Navady mbola manome anasehatra amelohan'ny vavahako atsika tsiraray avy mba ho tena hoe misy fanafahana amin'ny fiainantsika tsiraray avy mba tena hoe ho anatin' zany hoe fiobiana izany andraisanao famonjena, andraisanao fifaliana, dia tia hampahery kely anao araka le ten'Andriamanitra ny vakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa nazavainy teo aminy moa zany le izy fa mba misy zavatra kely mba hoe tiako zaraina kely amintsika tsiraray avy izay hitantsika amin'ny Salamo 127 andiny fadimy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka ny olona masina ifaly ao amin'ny voninahitra, aoka ioby tsara eo ampandriana izy. Amen. Eo ampandriana izy. Tsy fantatro hoe aiza ny toerana misy anao aloha amin'izao fotoana izao. Mety hoe manaraka an'ity live ity ianao tena hoe mba tia handeha ho any am-piangonana, mety tsy afaka mihetsika anao amin'ny tokantrano izay misy anao fa zao fotsiny eo ampandriana angamba ianao amin'izao fotoana izao. Tiako mihitsy ianao ioby tsara hozy izy ny tenin'Andriamanitra satria ny fiobiana, ny fiderana, ny fankalazan'Andriamanitra raha lasa ranabavy tahaka ny nataon'ny Paoly sy Silasy tahaka nataon'ny Davida zay tsy menatra mihitsy izy tena nideran'Andriamanitra, tena ampiseovan'Andriamanitra fahagagana, novan'Andriamanitra ny fatorana rehetra atao anatin'ny fonja be dia be ny olona nandray famonjena ka te hampahery anao amin'ny toerana zay misy zay mety tsy ahafahanao mihetsika angamba amin'izao fotoana izao, mbola stara ianao amin'izao faraparan'ny taona izao satria hozy izy ny ten'Andriamanitra zay manao hoe tsara hozy izy ny fiafaran'ny rarano ny fiandohana, zany hoe misy fahatsarana zany rehefa hihetsika ianao ary rehefa anao hihetsika amin'ny alalan'ny finoana ianao androany dia hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tiako mihitsy ianao amin'izao fotoana izao hanana finoana satria tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra raha hoe hivavaka eto raha tsy ino ianao zay lazaina eto, ino ianao mivavaka zay ho asandratra eto ka hivavaka anao ary hanonona tenim-panafana ao aminao manokana mba tena hoe andray famonjena ianao anatin'ny fotoana, anatin'ny vavaka, anatin'ny fampaherezana izay azavain'ny mpanompon'Andriamanitra eto ihany koa ka hivavaka amin'izao fotoana izao mba tena hoe hiasa anatin'ny fiainanao Andriamanitra, anetsika indray, anangana indray amin'ny toerana zay misy anao satria mbola tsy lasany ny fahagagana, mbola tian'Andriamanitra ianao hatsangana, mbola tian'Andriamanitra ianao fihain'ny fifaliana, tian'Andriamanitra ianao fihain'ny fitiavana, tian'Andriamanitra ianao fihain'ny fiadanana satria zany vokatra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasin'Andriamanitra ka hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao.
raha io mbola makasitraka anao am'izao fotoana zao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola ivavaka ho an'ny tsiraray avy na iza toerana misy anazy ireo Andriamanitro, manaraka an'izao live zao Andriamanitro, tompo malala ao anatin'izao volana fiobina izao Andriamanitro, zay inonay fa hisy fanafana ho an'ny tsiraray avy, dia mivavaka androany ary mitalao eo anaty ianao fanamasina, satria ianao ilay mahay ny zavatra rehetra, ianao ilay mahavita fahagagana anetsika amin'ny tsiraray avy, anangana ny tsiraray ary tena hoe ame fifaliana, ame fiadanana, ame fahasambara ho an'olona zay mila famonjena androany Andriamanitro, ary rotsaka ao anatin'izy ireo ny fiadananao Jesosy malala, satria rehefa eo ny fiadanana afaka manana garanti zay hoe afaka ahita ny voninahitra ao, afaka ahita ny fahatsarana, satria amin'ny alalan'ny teninao zay nolazainao Andriamanitro dia misy fiainanao anatin'izany, dia mivavaka Andriamanitro manome fahafahana ho azy ireo, satria araka ny tena mane zay vahana ety ambony tany dia voavahana eny an-danitsany, ka vahana ninina mety karazana henatra, ninina mety karazana fatorana mety safan'izy ireo mitsangana, tononoka amin'izao fotoana zany fitsanganana amin'ny anaran'i Jesosy, tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa afaka izy ireo, afaka ny fiainany, afaka ny fanahany, afaka mihetsika ny tanany, ny tongony, ny vavany, zay momba anazy rehetra samy hiterana Andriamanitra amin'ity volana fiobina ity. Makasitraka anao a Tompo malala, satria Andriamanitra tsara ianao a, ary ianao mihoatra ianao Tompo a, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana zao dia mino fa mbola ampaherantsika eto ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao a, ka dia mandray anao amin'ny mpifaliana zay tompoko amina fa tena mbola hiasa mahery eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amen. Amen. Makasitraka tompoko a, tena feno voninahitra, feno hery, feno fiadanana, ary feno tenin'Andriamanitra iny vavaka iny. Nampiasain'Andriamanitra anao tompoko a, makasitraka anao rahalahy Erika hitondranay tamin'ny fiadanana an'Andriamanitra. Voninahitra dia an Jesosy Kristy irery ihany. Amin'izao fotoana zao tsika aza mialy ianao, fa mbola hiasa eto Andriamanitra. Tonga ny fiobiana ho anao noentiny tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra teo, efa misy fifaliana alefa n'Andriamanitra nanatinao any. Miravoravo tsotra ianao ka andao sika andihy mialohana ny fanafana, misy vavaka fanafana mahery vaika atao ho anao, ho an'ny akonanao, ho an'ny fianakavinao amin'ity androandroany ity. Andray zava-baovao matsy ianao amin'ny taona ho avy, amin'ny 2020. Mila afaka ianao, ary tsy maintsy afaka ianao, tsy maintsy afaka ianao iao amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy mety aminao io mihitsy ny resy, tsy mety aminao mihitsy no potraky, tsy mety aminao mihitsy no mitanondriky andray ny 2022. Fenao lay ho asandratra, enao lay ho membonahitra, enao lay ho amin'ny mpamirapiratiny, ary amin'ny alalan'ity androandroany ity zany. Andao arandia mialohan'izany dia mandizy ianao. Andao ary. Nevarna sentinana Nendreva na sinatsi Amba fantare na yanaro Sei se mais inteiro na yanaro Tá aprendire Passava na leve no meio sana Fune não saíra na teu is Fune não zal teu fornis Fune não fale Pula teu yanis Pula sinanare não zana de mante
velatra ny fitiavanao sy ny famiraponao aminay zay no manosika anay ideranao sy ankalazanao foana satria zay velonayna dia anome voninahitra anao mandrakizay deranao ianao lay Andriamanitra mahey ianao mbola miasa lazao rehetra Amen. Pandresenao manomboka zao fa raisy ny fandresena, raisy ny famonjena, raisy ny fanafana. Amen. Amen. Hoy izy teo hoe volana fiobiana ty volana ty izay efa nazavainy mpanompony teo ihany koa. Volana fiobiana tamin'ny SCI, tena fiobiana ty rahalasy anabavy ary anafaka anao Andriamanitra satria vavaka fanafana ho an'ny olona izay mino androany sy ny hoanakonany ity androany ity. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika eto ary noko ny tenin'Andriamanitra fa hiasa atao amiko izy androany. Halleluja. Vakisika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jona voalohany 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao ny sehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Rahalasy anabavy zany tenin'Andriamanitra izay manota hozy izy dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia nanota hatra voalohany. Ka io devoly io manana asany, manana izay asany ataona amin'ity tany ity, miasa izy zany. Satria hozy izy tenin'Andriamanitra hoe ny fisiana ny zanak'Andriamanitra zasy ianao zany. Zay tena mite isy fanafana androany. Satria misy asany devoly amin'ny zanak'olombelona. Ny asany devoly moa dia anino? Hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jean 10:10. Andrava izy ane, amotika izy, amono. Zany ihany ny asan'ny devoly amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tsisy fitahiana zany ny asan'ny devoly rahalasy anabavy. Tsisy fanambinana zany io, tsisy falifaliana zany ihany. Ka hoy izy teo hoe alohany voalohan-taona andraisantsika ny taona vaovao, ny asan'ny devoly rehetra amin'ny fiainanao sy ny akonanao, sy amin'ny fiainako sy ny akonako, horavana androany. Horavana androany fa tsy hoetsikana amin'ny taom-baovao eo. Halleluja. Sady tsy maintsy rava. Tsy maintsy rava satria ny Andriamanitra sika ny mahery. Ka raha mahery ny Andriamanitra sika, ny zanany manahoana? Mahery koa ny zanany. Ny zanak'Andriamanitra dia tahaka an'Andriamanitra ihany satria ny teny natao anatsika. Andrava ny asan'ny devoly zasy ianao androany, amin'ny fiainanao sy ny akonanao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Lioka izay efa mahazatra asika. Ary inoatsika io fa mahery io. Hoe ato amin'ny Lioka 10:19 amin'ny anaran'i Jesosy.
indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainko sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo ka tsy isy ampaninina anareo akory. Zany tenin'Andriamanitra. Indraindray masina moa mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny anjany tsy misy ampaninina anareo akory izy. Zany hoe rehefa manitsaka menarana sy mainka zany ianao tsy hoe iklefoka fotsiny izy ireo na hoe tonga de miondroka fotsiny, tsy maintsy mihetsika izy, tsy maintsy miady izy, tsy maintsy manao hafana izy vo zay vo resy. Zay mahatonga an'Andriamanitra zany hoe tsy ampaninina anareo akory izy. Faharoa manaraka an'izany indraindray isika zanak'Andriamanitra masy mataotaotry, dikany hoe aza mataotry ianareo, tsy ampaninina anareo akory io, fa ny heriko ao aminareo, ny teniko ao aminareo, ny sabatroko ao aminareo. Ny teniko izy Andriamanitra dia maranitra mihoatra ny sabatra roa lelo. Zany hoe rehefa ny sabatra masy ny antsy de mampisaraka zavatra rehefa manapaky. Zany hoe ampisaraka an'ireo asan'ny devoly reo amin'ny fiainantsika Andriamanitra androany, amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavako, amin'ny alalan'ny vavanao androany. Tiako anao androany renao ny efa mpivavaky miteny tahaka anazy ao dia mamitsora teny mihitsy hoe afaka ao androany. Ary ny zavatra rehetra namboleny fahavalo, ny asan'ny devoly rehetra tamin'ny fiainako dia misaraka amiko androany sy amin'ny ankonako. Ary taom-baovao ho fitahinao anany, taom-baovao ho fanambinanao anazy sy ny ankonako, ho fifaliana, ho famatsiana lehibe avy anan-danitra. Zany tiako ataonao androany. Fa za kosa dia anao apara anampy anao. Ho anao mbola tsy mivavaka, mbola tsy mahay mamositra teny, dia inoy fotsiny teny androany hoe afaka aho. Misaotra Jesosy makalaza anao Jesosy mioby anao mianoa vavaka anao fa isy anjely mitondra herin'Andriamanitra, mitondra sabatry miara-miasa amiketo, miara-miasa aminao, miara-miasa amin'ny akonanao rahalahy sy anabavy. Ivavako anao amin'izao fotoana zao, ivavako anao miomany anao, miomany ary hitsangana misy amin'izao fotoana zao, hitsangana hitondra ny herin'Andriamanitra. Haleluya, haleluya. Hitsangana satria mila mitsangana ny miady, mila mitsangana apisy hery. Eny arahantsika asa zany ten'Andriamanitra zany. Eny na mandoaly karanao miasa Andriamanitra, na mipetraka ianao miasa Andriamanitra, fa ataoko profesia amin'ny fiainanao mihitsy sy amin'ny fiainany akonanao fa ny olona mitsangana rehefa miady dia misy hery akoatra ny mipetraky. Vavako amin'ny fiainanao mety misy asan'ny devoly amin'ny fiainanao, misy blocage amin'ny fiainanao nandritra zay. Ary gaga misy ary ianao efa miezaka misy mivavaky, efa miezaka misy ianao mifady ihany, miezaka misy ianao manompo, fa nandritra ny janvier ka hatramin'ity fotoana ty to mbola hitanao eo ihany ny asan'ny devoly, to mbola hitanao ihany ny sakany, na amin'ny sainanao amin'ny fisainanao any, to mbola hitanao ny toetra ratsy, to mbola hitanao to mbola anafika zany ny fakapanahy maro samihafa, mbola tsy mahavoatoatra ianao, de mety gaga anao fa ahoany, fa hoy izy zaho fotoananao anao androany, fotoana fanafanao anao androany, ny blocage rehetra potika androany. Haleluya. Ivavako anao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy no ivavako amin'izao fotoana zao. Raha io amin'ny anaranao Jesosy aoka ny hery mahagaga mbola hiapy amin'izao fotoana zao, aoka ny hery avy anan-danitra miaraka amin'ny anjelinao Andriamanitra de hiara hiasamiko amin'izao fotoana zao. Ary ahery vaika amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Mitodika aminao amin'izao fotoana zao zanak'Andriamanitra, ny karazana olana rehetra ana amin'ny ara-pananao voalohany, ana amin'ny ara-pananao, amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana zao, ny sakana rehetra izay mahatonga anao nangatsitsika, izay mahatonga anao tsy lao, izay mahatonga anao mety malaindaina manompo,
izay mahatonga anao malaindaina mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ambarako androany, sarako ireo fanahy reo, sarako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny karazany asa, ny fanahy ratsy ny asa tao, ny asany rehetra dia ravako. Izy ny tenin'Andriamanitra izay efa nivakiko teo hoe ny atom-pisia ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asan'ny devoly, rava ny asan'ny devoly eo amin'ny ara-pananao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao, libre ianao miobia an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao mivavaka any amin'ny sainao any, satria misy fatorana any anaty say any mahatonga ny toetra mbola miverimberina. Amin'ny anaran'i Jesosy izay toetra ratsy izay fakapanahy maro sy resinao io, amin'ny anaran'i Jesosy sarako io, sarako amin'ny anaran'i Jesosy noho ny tenin'Andriamanitra, satria nomena hera amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaraka aminao ny toetra ratsy, misaraka aminao ny fahazaran-drasy, ny fakapanahy rehetra izay alefa ny fahavalo dia tsy tafavoaka eo aminao tsony, ny fakapanahy rehetra tsy mandresy anao tsony. Amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao, libre ianao, mifalia miobia amin'izao fotoana zao. Tenena fotsiny hoe afaka, tenena fotsiny hoe misaotra Tompo amin'izao fotoana zao. Amin'ny anaran'i Jesosy mbola hivavaka ho anao sy ny akonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy karazana izay sakasakana na mitokatrano, misy karazana ady lava nanomboka janvier de gaga ihany ianao. Fa maninona raha tsy misahatra izy ty, fa maninona raha jusqu'à amin'ity décembre ty dia mbola zany ihany mahazo anay. Fa amin'izao fotoana zao anasaraka anio amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'ny anjelin'Andriamanitra, miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaraka ny ady lava, misaraka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaraka ny olana ao amin'ny tokatrano, na ray sy ny zanaka zany, na vady zany sy mpivady zany, eny reny sy ny zanaka, ny prala, ny mpianabavy, na anam-piangonana, na any amin'ny tokatrano anankiray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapaka hatreo ireo sy fakazahoana reo, tapaka hatreo ny olana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy tononiko fa fiadanana ao amin'ny tokatrano io, tononiko fa afaky fifaliana eny manomboka amin'ity androany ity ka ho tonga ny 2022 dia isy fifaliana mahagaga ao amin'ny tokatrano io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mivavaka amin'izao fotoana zao amositra tena amin'ny volanao, amin'ny asanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amositra tena amin'ny ara-materialy. Hoy izy ianao nametra-panontaniana nanomboka janvier, fa naninona raha ty, naninona raha ny ara-bolako, naninona raha ny asako tsy mandeha, tsy mahazy asa, maninona raha za ty mba niandry tomobile, nanao trano, iandry n'ilay projet anao nefa mbola tsy vita hatramin'izao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra manana ny fotoanany, ary anafaingana ny zan'Andriamanitra, ary androany dia ho tononona aminao ny tenin'Andriamanitra ho tanteraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avotsiko eo ampelatanany blocage rehetra ianao. Hoy izy za mitena amin'izao fotoana zao izay asan'ny fahavalo rehetra ary izay fahavalo nanao an'izany tamin'ny fiainanao. Hoy za hoe avotoro ny zanak'Andriamanitra, avotoro ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Vosotra amin'ny fatorana ianao, fatorana rabola, fatorana ny fanelingelenana amin'ny asanao tsy nahazoanao asa. Vosotra ianao amin'izao fotoana zao, fatorana amin'ny tsy fanangana zavatra, fatorana amin'ny tsy fahazahoana raha materialy izay nirinao nandritrizay. Vosotra amin'izao fotoana zao, vosotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary vosotra ny fitahiana avy an-danitra, vako amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'ny ran'i Jesosy manomboka na amin'ny lanitra fahatelo any ka hatra eto amin'ity tany ty. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fitahianao ara-materialy, na tany io, na tomobile io, na trano io, amin'ny fomba n'Andriamanitra, tsy amin'ny herinao, tsy amin'ny tanjakao, na nanangom-bolanao nandritra ny 2 taona, 4 taona, 3 taona, tsy azo an'izany fitahianao azonao zany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny herin'Andriamanitra andrain'izany ianao manomboka androany, ary amin'ny 2021 janvier dia ho hitanao fa izy rovavolombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Voninahitra dia an'Andriamanitra rery any, voninahitra dia an'Andriamanitra rery any. Mifaly, mioby, miravoravo, mandizy. Dia izao no ataoko aminao amin'ity androany ity raha lasy anabavy. Aza mierikery ianao, aza mandehana amin'izao tontolo zao ianao, aza manaraka amin'ny fiaina zao tontolo zao ianao, mandizy araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo, mioby amin'ny toerana misy ianao.
mety anam-pandrina ianao, mety anam toerana ampiasana ianao, mety anam toerana tsy hay na aiza misy ianao. Mioby an Jehova, mioby an'Andriamanitra, tazomo ny famasina an'Andriamanitra, tazomo ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa amty faran'ty volan'ty rahalasana bavy miasa mahery vaika Andriamanitra, harangana ny zanany, hanovana ny zanany. Fa tadizo ny fahavalana efa de manao zay afana, ny fahafatesana, ny loza, ny accident maro amty nefa tsy azo anao zany, tsy azo anao sy ny akonanao zany. Fa manarany ten'Andriamanitra, izy ny ten'Andriamanitra hoe miainoa ny feoko, miainoa ny feoko ary makatoava ny didiny. Raha miaino an'izao feon'Andriamanitra zao anao amin'ny alalako, amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny heriny, dia ho tahina ianao ary ho ambinina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen, amen, halleluja. Ndao sika hivavaka amin'izao fotoana zao hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka ampelantanan'Andriamanitra ity fotoana ty. Mivavaha ianao ary misaora anao n'Andriamanitra. Tiako misy ianao amin'izao fotoana zao tena iakoaka amin'Andriamanitra any amin'ny toerana misy ianao any. Misaora ianao fa afaka ianao, misaora anao fa mitahin'Andriamanitra ianao. Misaotra Tompo makasitraka anao raha amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe loatra ianao, magaga ianao, misaotra tamin'ny voalohany ary ka hatramin'ny farany tamin'ity fotoana ty. Fananao masina ny taridalana tamin'ny fanafahana, amin'ny fananganana mahery vaika andraisanay any volana 2022, ny taona 2022. Ray koa apetrako ampelantananao ny andro androany, ny alinanay androany, anehoanao ny voninahitra ao, anehoanao ny fahatsaranao, ny anjelinao itoby manodidina ho anay, ny ranao Jesosy tononon-keto, ny heriny andrafitra anay tsirairay ka tsy misy lozy, tsisy fakapanazo anay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ivoaka ampandresy zay amin'ny rapitso. Alleluja, amen. Entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, de toetra ao atrany Jehova, andro lava ianao, mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaty mafy feonao napetraka namonjy ny fanahy, nositrahinao lafery tato anatiko, izay nandratra ny foko. Manana Tompo fa manana Nuva
Teteny zavatra anankiray aminareo manokana zay iry zay a dia marina be amiko ary mino fa marina aminareo le izy hoe sambatra isika manana an Jesosy tsy tafajo reto ara tsy izy a dia inao koa dia azafady a izy nalo izy Jesosy hany Jesosy rery a no nanovana dia raha zany mbola ohatr'izao a tsy hoe za tsara indrindra tsy hoe za mendrika indrindra fa ny zavatra fantatro dia zao hoe sambatra Jesosy manana anao a dia zao koa hoe tsy nanenina ary tsy hanenina mandrakizay ihany safidy niaraka taminy dia androany a ndaotsika hiteny mihitsy tsika andao samy miara hiry tsika raha hainao re hira dia zao hoe teneny hoe manana Jesosy manana anao a niova ny fiainako a tao aminao ary tsy nanenina raha nandray anao ary tsy hanenina mandrakizay a dia ndao tsika hiaraka hira mba ataotsika mafy be ho amin'ny fotsika rehetra zany iry zany Tudo está a minar.